distrika na Tsimdrano 900 amin'ny commune no efa nanaovany team fameloma maso. Erisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny vehivavy tsy mahomby fampiarana ny lalàna. Senisy ny fifidianana amin'ny 3 ilaina ny fikonan-doha ametrahana rafitra vaovao. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray ny tsidiako ny tokantranonao sy iarabakanao amin'ity arivany alatsinainy 5 Oktobra ataona 2 ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny feta lavitry ny MBS ka manasanao amin'ny mpanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny trangam-piarahamonina avetrany ary no tsika manokatra ny fiarahana amin'ity ariva ity. Firenena tena mbola ahitana trangana herisetra ara-nofo i Madagasikara. Miseho amin'ny endriny maro izany herisetra ara-nofo izany. Nanao ny angom-baovao mikasika izay indrindra androany ny namana mpanao gazety Andro Miaradina sy Tahirinena Ranarinirina. Maro ireo miaina ao anaty herisetra eto Madagasikara, na ara-batanjany na ara-tsaina na ara-pananahana. Resahana manokana ary lasibatra amin'izany matetika eny anivon'ny fiarahamonina sy ny sehatra misy azy, ny ankizy tsy ampy taona sy ny vehivavy. Miaina anaty fanginana tanteraka ary tsy mahasamtoraka noho ny tahotra, ny enatra ary ny fahafambaraka mety ho azo eny amin'ny fiarahamonina. Fa nitsakitsahana ny zoma olona sy ny asin'ny vehivavy zany, nefa zary lasa fomba mampanao maloto. Ankoatra ny fahavoazana ara-batana, ampisy fiatraikany goavana amin'ny ara-moraly ihany koa izany, izay no terena miaro fandrahonana amin'ny fomba mivantana na ankolaka. Misy ny lalàna mifototra amin'ny fampitsaharana ny herisetra, VBG na ny violence basée sur le genre. Dingana makany amin'ny fiarovana ny vehivavy ny fametrahany io lalàna momba ny mirelany teo. Ankehitriny, misy indray ny volavolan-dalàna izay heverina hikatsana ny mason'ny vehivavy na ny ITG, kanefa ny lalàna momba ny VBG aza tsy mbola hita mivaingana akory izay tena fampiarana azy. Raha ohatra ka déterminé mazava tsara précis le thérapeutique ao anatin'le lalàna dia azo retina hoe ohatry ny ahoana fa mbola veriko ihany lalàna hoe raha ohatra ka ho ampiarina le lalàna dia misy budget ve misy ligne de budget ve zany prévu ho an'io zavatra io. Dia raha misy zay amin'izay fotoana izay dia ohatry ny ahoana fampiarana azy. Dikan'izany zany misy karazana lalàna efa ioarana io dia inona zany le thérapeutique amin'izay fotoana izay. Fa par contre kosa tokony misy centre d'accueil ho an'ny olona zany ao anatina fahasairanana masahana an'io resaka hoe voka tsy niriana, tokony misy centre d'accueil satria ny antony amin'izay fotoana izay zany afaka manomana ny olona izay tratra ny voka tamin'ny fotoana tsy niriny dia afaka manao réinsertion sociale indrindra ho an'ny ankizy minorité. Mila mijoro sy mandray andraikitra ny rehetra manoloana ity tranga mamoetra ity. Miainga ny fotona eny anivon'ny tokantrano mihitsy no ahafana misoroka ny herisetra amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fanabeazana. Tsy tokony raviravin-tanana mahalonjany kosa nefa ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny fanao vaindohan-draharaha izay tena marary ny vahoaka ka ampiatra araka ny tokony ho izy ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Vaovao trangam-piarahamonina indray fianakaviana iray no voala tamin'ny trano fonenany tetsy Akadivory talata maty androany maraina. Andro Miaradina sy Tahirinena hatrany. Efa ny taonany maro no mipetraka teto amin'ity trano ity reto fianakaviana ireto. Lovavy amin'ireo loharano mpiranjandra ny fanazavana. Ankehitriny anefa misy milaza ho tompon-tany ka mananala azy ireo tamin'ny trano fonenany androany. Zay ny antony nipetrahana eto dia ny tany antadabianay ka zay tompoko tsy mahalala an'le hoe raha Efraema miteraka re Efraema tsy fantatra hoe tompoko zany fa raha fahaladimy sy rakotomanga ny tompony tany ka io raha Efraema io ny dinty raha mamonjy asoma misoa ty fitatra hoe any raha Efraema ny tany fa tsisy andrarandra fahaladimy eto ka izy mandidy mizara ny tanànanay fotsiny atsetrandra Efraema atsetrandra Kotomanga atsetrandra fahaladimy tsy misy andrara mama koa ny eto fa lasa andramamy daholo ny tany zay tompoko sady tsy manana isitriana tsy manana ipetrahana fa io lovana velany dadabe anay fanananay tena voaka daholo tao an-trano ny entana rehetrarehetra
tsy misy entana mijanona tsony ao an-trano mivaravarana nongotana nalana tamin'ny barapainzy nikosoanay ato daholo tsy haika aizy ireo nipetraka aizy zay ny atory nisy mifampilazana ny alaka misy tamin'ny 5 ariva tompoko mifampilazana anay hoe miala eto nareo Alatsinainy maraina fa namidy aza ny tranonareo dia forcenay tsy maintsy vahaina. Nanatrika ity tranga ity ny sefiboky tanto iantoerana ka nitondra fanazavana mahakasika ny raharaha. Manampy hely fanazavana ny sefiboky tanto akady fory amin'ity zava-misy momba n'ity litizina tany ity satria izy ity efa adiny zareo tao anaty fitotoana zay momba n'ity ady tany ity dia amin'ny matompo ndraiky mpanjakana anay moa ny voky tany dia resaka ara-taratasy no jerevana sy hita dia hita zany tamin'ny didy izay navoaka ny fitsarana izay nentin'ny reto maître reto momba n'ity ady tany ity fa expulsion zany ny didy voaka dia nisy ihany koa ny didina ouverture de lieu dia izay no tanterandrareo ankehitriny dia izay no mahasolo tena mpanjakana eto an-toerana dia tonga izay manatrika. Rampitso nivoaka ny didy mahakasika ity olana ity andrasana araka izany ny toy ny raharaha mariana fa tsy vao izao nisy ny tranga tahaka ity fa maro ary mirongatra ny fifanolana ara-tany eto amintsika. Eo amin'ny lafim-baovao fahasalamana indray tonga androany ny vaksiny fanampiny Johnson & Johnson ho an'ny firenena malagasy adina indrindra amin'ny valan'aretina coronavirus avy amin'ny firenena États-Unis. Ando miaratiana sy tahirinena atrany. Tsy misy afa-tsy ny 200 ny malagasy hatreto no nahazo sy nisitraka feno ny vaksiny iadina amin'ny Covid-19. Mahatratra 4,5 alina sy iray tapitrisa ny fatram-baksiny azo ny Madagasikara tao anatin'izay fotoana nampirongatra ny valanaretina izay. Mbola misy olona 5 alina tsy nahavita ny fatram-baksiny faharoa na ny deuxième dose ny Covishield. Raha 20 sy 4,7 alina sy iray hetsy kosa ireo nahavita vaksiny tanteraka fatratokana amin'ny Johnson & Johnson. Tanjo ny firenena ny avy-tany malagasy iray tapitrisa vaksiny hatramin'ny faran'ny taona, izany hoe manodidina ny 1 alina isan'andro eo. Hatreto anefa mbola manodidina ny 5,000 isan'andro no manatanteraka izany. Mila mafisina araka izany ny fanentanana sy ny paikady ahafahana manatratra ny tanjony. Ny vaksiny raha teo dia antoka ho an'ny fahasalamana no antoka ihany koa hanarenana ny ara-toe-karena. Ankoatra ireo fatram-baksiny Johnson & Johnson 703 hetsy nomeny États-Unis any Madagasikara ny volana Jolay lasa teo. Nanolotra vaksiny Johnson & Johnson fanampiny 4,3 alina sy 3 hetsy fatra ho an'ny firenena malagasy izy ireo androany. Tombony ho an'ny Madagasikara amin'ny ambana amin'ny arety mifindra ny fahavitan'ny vaksiny. Ampiana ny fiantraikan'izany amin'ny fiainana ihany koa raha nambara ny mpiandraikitra ara Amerikana. These vaccines are safe, effective. Azo antoka sy mahomby ary efa voamarina tsara ireo vaksiny ireo. Ny fanapariana ny vaksiny dia hiaro an'i Madagasikara sy izao tontolo izao manoloana ny ambana amin'ny arety mifindra. I urge people to mampirisika ny vahoaka tsy hankanavaka ny tenako hisitraka izany vaksiny izany. Aoka ny rehetra samy atao vaksiny, arovo ny tenanao sy ny ankonanao mba handresentsika miaraka ny valanaretina. Tsy mbola foana ny valanaretina Covid-19, mila mitandrina sy mailo hatrany ny rehetra. Tsy misy afa-tsy ny vanovana vaksiny ihany aloha hatreto no any fanefitra ahafahana miaro tena amin'ny fiparitahan'izany. Maro raha teo ireo tobim-pahasalamana afaka nantonana ny rehetra noho ny vaksiny. Zava-dehibe izany indrindra amin'izao fisokafany sisy tany izao. Ny vaovao tapatapany indray dia mijaly rano ny mponina any Iosy ary afaty Antananarivo no mandefa rano makany antoerana. Omaly alahady androany Alatsinainy bidon feno rano maromaro no niainga tetsy amin'ny tobim-piatsonana ny fahasankarana alefa ho an'ny Iosy. 5 ariary ny sara-pitaterana alain'ny mpamily amin'ny bidon feno rano iray efa ho 2 volana izao. Tsy misy rano eo an-tampon-tanàna ny Iosy, lasa lavitra be vao mahita rano ka ireo izao manana fiara ihany no afaka matsaka ary mivarotra izany. 100 ariary ka hatramin'ny 300 ariary kosa ny iray bidon 20 litatra. Misy ihany ny siterna iray mizara rano any an-toerana saingy tsy ampy raha araka ny fampitamba-baovao ray hatrany. Etsakilany manararaotra ity tranga ity koa ny mpivarotra bidon any an-toerana ka mahatratra hatrany amin'ny 504 ariary ny ivarotan'izy ireo ny iray izany any an-toerana.
fa maro ny lalana simba eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary saika tsy misy fanarenana ny ankamaroan'izy ireny toy ny lalam-pirenena fa 430 eo anelanelana Antsirabe-Betafo eo amin'ny PK 14 Ambianavaratra makany Ampahitrama izay efa tena simba tanteraka ka ataoranao tapaka raha tonga ny fotoam-pahavaratra. Raha ny tsikaritra dia eto amin'ny tazapotsiny ity fahasimbany lalana ao Betafo ity ny tompon'andraikitra Isatsokajiny maro amin'izy ireo anefa no efa nahita ny fahasimbany ity lalana ity saingy toa tsy miraika akory ny anamboatra azy. Voatsela akory izay nefa no nisy tompon'andraiki-panjakana ambony nandalo nanao fitsidiana tany amin'ity faritra ity. Fa fiara vaventy iray mpitatitra entana roa samihafa indray no tradoza tany amin'ity lalam-pirenena faharoa ity tamin'ity androany ity. Ny iray 70 kilometatra tsy idirana Antomasina raha avy any Brickaville ary ny iray kosa 20 kilometatra tsy iditra any Moramanga raha avy any Tomasina. Tsy nisy ny ainanafoy fa ny fahasimbana tamin'ny fiara kosa no nisongadina tamin'ity loza androany ity. Vaovao avy any Nosy be Elville indray trano fandraisam-bahiny iray no maikilany afo tao Tsamanjara Nosy be omaly alady 4 Oktobra taona 2022. Raha ny loharamba vaovao iray eto am-pelatanana dia bongalow miisa 4 atao amin'ny trano fandraisam-bahiny ity no may olona nandoro trano efa tsy ilaina intsony tsy mifanalavitra ity hotely ity no nitarika ny afo ka nahatonga izao fahamaizana izao. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray kosa dia mafana ny fifandonana eo amin'ny sivily sy ny miaramila any Soudan tao anatin'ny herinandro maromaro izay. Mpitondra maromaro ihany koa no samboriny miaramila mitapy adina tsy fantatra androany maraina. Onjalalaina raha navomanana sy Mateo Princine mitatitra amintsika ny Antsipriany mikasika izay. Mpitondra fanjakana maromaro no samborina miaramila mitampy adina tsy fantatra androany tany Soudan. Ary ahina mafy ny sy ny fanonganam-panjakana any an-toerana amin'izao herintaona tsy ataperan'ny tetezamita izao. Andaniny ny miaramila any an-toerana tsy manaiky ny fiara-mitantana ary mitaky ny hanomezana amin'ny fitantanana amin'ny firenena eo an-tanin'izy ireo. Etsy ankilany nefa ny mpitondra tetezamita amin'izao mangataka ny fiara-mitantana araka ny voalazana lalam-pandrenana any an-toerana tamin'ny taona 2014 taorian'ny finonganan'ny folo Soudanais teo aloha Omar El Béchir. Minjandro mitady araka izany eo amin'ireo samy teo mpitondra ny Soudan amin'izao ary vahoaka maro no manohitra ny fitosamborana mpitondra ataon'ireo miaramila ary vahoaka maro manohitra ny fisamborana mpitondra ataon'ireo miaramila no nidina an-dalambe tany Kramtoum maneho ny anteserany. Tapaka ihany koa ny internet any an-toerana ka mampanano sarotra ny fifandraisana sy ny fampitana vaovao any Soudan. Ny lafim-baovao politika indray dia totosa soma tsara omaly alady ny fameloma maso ny antoko-timy manany antoko-tiky Madagasikara atao amin'ny commune Ambavahitokana district ana Tsimirano. Raha ny fantatra efa 20% ny commune ao Tsimirano no efa vita fameloma maso. Jessica Miray sy André Rakotomarala. Anjaran'ny commune Ambavahitokana indray nanaovany antoko-timy ny fameloma maso omaly. Natao indrindra ifaneraserany mpikatroka timy eo ihany koa ny fametrahana andrafitra hatrany fotony miainga avy amin'ny foko-timy ny kaomtimy ary ny distimy izany hoe miainga amin'ny foko-tany hatreny amin'ny distrika faritra sy faritany redynamisation. Ny fahatelo ihany koa dia ny fizarana ny karatra mampikambana timy. Mba ho iray ihany ny mpikatroka tiky Madagasikara rehetra ny foto-kevitra anankiray izay atao hoe maharesy lahatra ny mpikatroka timy amin'izao fotoana izao dia izay le fikatsahana ho an'ny sohimbonana ho an'ny vahoaka izay ary ny fijoroana amin'ny fahamarinana ary indrindra ihany koa dia ny fitakiana amin'ny antoko aty anivon'ny fanoherana ny antoko tiky Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny fitakiana ny fitondram-panjakana ny tokony anatanterahany andraikiny manoloana an'izay fitsinjovana ny soa ho an'ny vahoaka malagasy zay. Efa saika ny valopolo-isanjato amin'ny commune ato Tsimirano izao no vita ho an'ity distrika ity. Mbola manana ny tanjany ny antoko-tiky Madagasikara. Azo lazaina aloha fa mbola ao anatin'ny maro anisa amin'ireo mpikatroka timy hatramin'izay izay le hoe fitiavana ny
antoko ary indrindra moa le hoe tiako Madagasikara le izy teny fitiavana ny tanindrazana tsy very fanantenana zahay amin'izao fotoana izao fa mbola mahatsapa fa mbola velona ny tim ary afaka tsara ny hiatrika amin'ireo fifidianana ho avy rehetra isan'ambaratonga. Ny ankamaroany mpikambana ato anatiny antoko tima dia efa mpikambana hatriny ela tsy niova hevitra resy lahatra amin'ny fomba fiasa. Ny antony lehibe everiko fa mbola maharesy lahatra ao anatin'ny tiako Madagasikara dia satria ny ainan'ny rafitra ny tantanan'ny tiako Madagasikara teo anivon'ny fanjakana teo aloha dia nafantatra hoe atraiza ny zavatra vita sy ny ainana tao anatin'izay fitantanana ny firenena ny entin'ny tiako Madagasikara zay. Dia raha ohatra hoe tao amin'ny sahanasa nisy ny tena moa zany dia ny fanabeazana dia azo lazaina fa tena nisy fahalatsahana faran'izay lehibe raha atao ny fampitahana tao anatin'izay vanim-potoana nisy ny fitantanana tiako Madagasikara sy ny fanjakana taty aorianan'izay. Raha ohatra hoe aka ohatra vitsy fotsiny mba ahafahana mampavajava ny olona ny zavatra misy dia ny hoe tamin'ny 24 nanodidina ny 2.7 ny tahany zaza tafiditra an-tsekoly napetraka moa zany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny hoe ny tanjon'ny objectif du millénaire pour le développement dia hoe amin'ny 5.4 dia tokony tafiditra an-tsekoly daholo ny zaza malagasy rehetra. Dia tamin'ny 24 nitondran'ny président Ravalomanana dia 2.7 ny zaza tafiditra an-tsekoly. Efa manana birao comme tima eto ambavahadokana nanomboka ao Maly kosa ny fananganana ny birao any tanora sy ny vehivavy tima. Nandritra ity ireo dynamisation notariny sy olom-bahoaka Antsimondrany ity moa dia nisy ny fanomezana fahazon-dalana amily natolon'ny tanora ary fanohanana tetikasa ho an'ny vehivavy. Afatsikaritra tanteraka tato ato fa miazakazaka mafy amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 na ho an'ireo antoko politika izany na ho an'ny voameram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni ity farany izay mbola mampanahany maro ankehitriny noho ny olana maro lafy nitranga tamin'ny tsy fahatombana ny fifidianana farany teo ireny. Androany dia nitondra ny heviny momba izany ny solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry raha niresaka tamin'ny namana mpanao gazety Germain Menjanary sy Toky Ramarla. Mbola betsaka ireo komina no tsy manana be ny tanàna voafidim-bahoaka vokatry ny olana fifidianana farany teo iny saingy tsy misy ny fanapahan-kevitra matotra amin'ny amerenana ny fifidianana amin'ireny komina ireny avy amin'ny senisy ny mpitondra fanjakana ankehitriny manano taona ny taona 2024 tsikatra ny fikasan'ny fanjakana ife indray ny seni toy ny fametrahana ireo olona andrafitra izany avy amin'ny antokony sy ny mpiaradia aminy fitondrana ny olona tamin'ny alalan'ny diplôme no mijoro ankehitriny saingy mbola ny seni izay nametraka izany andry no ikarakara ny fifidianana izay ho atao rehetra eto amin'ny firenena amin'ny rafitra izay nisy teo aloha. Ny fantaniana mipetraka arak'izany dia ny hoe tena vahaolana ho an'ny firenena ve ny irosona amin'ny fifidianana io raha mbola ny fomba fiasa sy ny rafitra misy amin'ny seni ankehitriny adio sy angarahara ihany koa ve ny voka-pifidianana izay ho avoakany. Raha reny diplôme maro isan-karazany reny zany dia manana andraikitra lehibe amin'ireny ny seni ary vitsy zay zay vao mijery olona hoe iza dia olona tokony ao anatin'ny seni io ny critère zay tokony apetraka ao anatin'izany seni izany dia olona mafe an'izay zany no tokony atao. Fa ity moa dia hiazakazahana fotsiny le izy fa zay zany dia miteny hoe raha tena tany démocratique sika dia zay tokony isy fokonandolo irahana amin'ny mpamatsy vola ny fiarahamoniny pirenena ny atoko mpanohatra ny eo amin'ny fitondrana ny société civile maro isan-karazany mba mifampiresaka tsara zany anao zay asosy atsara fa tsy hoe le tany teo ihany no iverina dia manjary miteraka fikortanana zany ho an'ny fiainam-pirenena ao anatin'izay. Mangarana nge no tadiavin'ny olona mila n'izany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mba ho marina ny fifidianana zay ho atao fa raha mbola le taloha reny ihany no atao dia amiko mandokana dia tsy tokony iraina intsony ny fifidianana eto Madagasikara raha reo fahafahambaraka eo anatrehan'ny communauté internationale ireo raha mbola hoe anao tervemata hoe olona fotsiny nosoloana ao anatin'izay. Tsy midika ho fahatahorana fifidianana ny filazanany marina momba ity voamera ity ho iatrany ny nambarany fa fitakina ny tena fametrana ny demokrasia izay fahefany ny vahoaka. Ny tsy fanajana izany matsy no nahatonga ny firenena sy ny fiainam-bahoaka eto amintsika ho toyny amin'izao fotoana io. Ny atoko ity mange dia atoko hikamatanjaka tsy matahotra fifidianana ary nakana ny fahefana dia amin'ny alalan'ny fifidianana. Zay nge dia hoe demokrasia
vonina mihitsy ny atoko ty marsena anaovanay ny organisation maro isan-karazany io ary ny team efa mipetraka ary ny tsy team mary amin'izao fa ny atoko politika maro sy ny fikambana maty efa mitsofoka daholo aty amin'ny team sy ny RMDM ao anatin'izay fa ny angatahanay dia ny fipetra izay angatahanay ao anatin'ny lisy dia hoe ny rafitra mila fanavoazana mila fanamboarana ny paikady ny fomba fiasa mila mazava ao anatin'izay dia ny olona mba olona tena mahay sy mendrika ary olona tena hoe manana ny fahamarinana no apetraka ao anatin'izay fa raha resaka fifidianana tsy matahotra ny fifidianana ny team ary manana olona ahatra ny fotony ny team apetraka amin'ny fokotany ny commune ny faritra ny filoham-pirenena dia manana an'izany team ary manana olona ny team manana fina ary dia manana tanjona ary manana programme anasa hitondrana ny tany sy ny firenena. Nanamafy moa ity solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-team ity fa vahaolana ho an'ny firenena ny firosoana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena manaraka raha toka madio sy mangarahara ny fanatanterahana ireo rafitra rehetra miandraikitra izany sarotra nefa ny anantenana izany raha toka tsy misy mihitsy ny fikonan-doha ho an'ny mpisehatra rehetra ka isiny maromatra iraisana amin'ny fametrahana sy ny fandrafetana indray io vomera io. Afa nisy kosa ny tatitra izay navoaka ny BIT na ny Bureau International du Travail ny farany herinandro lasa teo io tatitra io izay nampiseho afara sibatry ny tsy fanananasa ny tanora na vita fianarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mbola Germain Menjanary sy Tokra Marola atrany. Eny amin'ny fitopolo isanjato ny vahoaka malagasy no miaina ambanin'ny fahantrana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny fambolena sy ny fiompiana no fototra voalohany amin'ny fiveloman'ny malagasy satria raha alaina ohatra dia olona 4-5 no velona amin'izany. Etsy andanin'izany dia tafakatra ray faingo 300 ny tahan'ny tsy fanananasa eto amintsika nanomboka ny taona 2024 iny raha nitatitra avy amin'ny BIT na ny Bureau International du Travail. 570 ny vahoaka malagasy no misehatra amin'ny tsy ara-dalàna na ilay antsoina hoe secteur informel. 200 ny mpiasa malagasy miasa ihany no fantatra fa mandray karama ara-dalàna. Raha ity tatitra ity hatrany dia saika ireo tanora manam-pahaizana sy nahavita fianarana no betsaka amin'irona amin'ny fanaovana asa tsy manara-dalàna eto amintsika. Hoe makaiza ilay olona rehefa fakabaka izy io zany na resaka teknika ary na ny guide d'orientation zany ary any amin'ny collège ny olona any amin'ny CEG any amin'ny lycée dia tokony misy guide d'orientation mazava tsara hoe anao inona ilay ankizy rehefa fakabaka tsy misy an'izany zao fa rehefa fakabaka ny ankizy vao mitsapatsapa fotsiny manao filière betabe izy dia afahany dia tsy vocation ilay mpianatra koa ilay izy dia tsy mahagaga raha manana master ilay ankizy na ingénieur ilay ankizy na manana iny aloha zany lasa tsy mahita asa koa ilay ankizy ao anatin'ilay izy satria tsy mipetraka izay guide d'orientation zay. Ohatra izay koa ny vina izay tokony apetraka le système éducatif eto Madagasikara zany tena tsy mipetraka mihitsy. Dia manarak'izay koa ny sehatry ny asa izay apetraka ny fanjakana dia tsy misy zany izay politique d'emploi zay eto Madagasikara. Tsy mahagaga zany ny ankizy eraky ny université na publique na privé dia tsy mety asany olona raha mety ary dia tsy asa le mifandraika amin'ny fianarany no nataony. Zany amin'izay efa fanaovana tsinitsinina misy ny fampianarana ary efa fampianarana tsy ijeren'ny fanjakana dia mihemotra ny firenena tsisy firenena vanona raha tsy apetraka amin'ny tokony izy zany izay politika nasionaly ho an'ny fanabeazana izay. Nambarany ity solombavam-bahoaka ity hatrany fa mitaky politika mazava ny fitantanana ny firenena ary tsy fanaovana fotodrafitrasa mamiratra velively no antoko ny fampandrosoana fa ny fahaizana mikolokolo ny tanora sy ny fitsinjovana ny fanabeazana ho an'ireo taranaka faramandimby. Raha ho an'ity fitondrana ity anefa dia saika ny fisehosehoana fotsiny no anaovana asa ho an'ireo rehetra ireo fa tsy tena paikady ho an'ny fampandrosoana velively. Nitondra ny fanazavany momba ny fomba fiasa sy ny dingana efa nataony teo anivon'ny CFM na ny komity ny fampiavana-pirenena androany raha nantaniny ny mpanao gazetinay momba izany tena amin'ny fohibeny nambaran'Andriamatoa Maka Alphonse tamin'izany fa efa vita ny dingana voalohany ho an'ireo mpanao politika sy ny mpitondra ny fandimby teto Madagasikara. Germain Menjanary sy Tokra Marola atrany. Nanjaka tanteraka ny vality politika tao anatin'izao fitondrana izao. Ny sesy ny fampidirana amponja ireo ekipa ny fitondrana teo aloha. Nanjaka ihany koa ny famoronana dossier ho an'ireo izay verina fa manelingelina ny fitondrana. Ny fanakatsakana ny lehibe ny mpanohitra Andriamatoa Marc Ravalomanana raha vao misy ny etsika ataony eo anivon'ny fanoherana eny fa nahivokany faritra izy
ankehitriny io fa hitsabany raha-mato ministra ihany koa ny fampisaraham-bazana ny mpanao gazety noho ny kajikajy politika satria manakaiky ary rehefa miomana amin'ny fandrombam-pahefana ho an'ny taona 2024 nambarany teo anivon'ny CFM androany fa ny fanatanterahana ny fanomanana ny fifidianana ao anatin'ny fihavanana ihany no vahaolana ho an'ny firenena na fonja arak'izany ny afatry ny CFM ho an'ny CENI. Ny CENI tokony diany zao dia fatarina hoe mampisy ny fifidianana milamina ve ny resaka CENI ohatra ny code électoral moa ve ny code électoral zay anisany nitabatabaina teny amin'ny 13 mai tamin'ny 2018 les 73 députés iny nge ny antomboany iny afa-tsahiviko dia contestation ny texte électoraux nefa mbola mipetraka moa ve io saolahy dia io ndray ny hiteraka olana eto amin'ny firenetsika ary tombakivaky ny zavatra mitranga amin'ny mpanao gazety amin'izao fotoana zao satria lasa idiran'ny mpanao politika lasa mpanao politika ny mpanao gazety nefa tsy tokony ho asan'ny mpanao gazety zavatra zay no mafisiny fa misy hatrany ny fampiresana teo amin'ny CFM sy ireo mpitondra ny fandimby ary ny mpanao politika eto amintsika manoloana ny raharam-pirenena miseho ankehitriny nambarany ihany koa fa efa vita ny dingana voalohany ary irosona ny dingana manaraka mba hitondrana fandriam-pahalemana amin'ny lafiny maro eto amin'ny firenena. Hatramin'izao aloha zay ny zavatra nataonay dia nanatona an'ireo mpanao politika raha ny resaka fampihavanana ara-politika somary voatsembatsembana moa zahay tamin'ny resaka covid ny rehetra moa zany fa nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona tao zao zahay dia fa niezaka nanatona an'ireo mpanao politika rehetra reo fampiresaka amin'izy ireo amin'ny fomba fahitan'izy ireo ny raha-pirenena ary zay heverinareo ho vahaolana mety olana eto amin'ny firenetsika. Ny zavatra ataontsika hoe iarahan'izy ireo zao na ny dénominateur commun dia samy miara-maika izy ireo fa na ny mpanotra hoe tsy vahaolana ntsony ny resaka fanonganam-panjakana zay zany anisan'ny hoe iraisana ny zavatra zay. Faharoa ny zavatra niraisana dia hoe samy miaiky fa mbola marefy ny demokrasia eto Madagasikara mila tezaina mila hatsaraina. Fahatelo nisy dingana vita ara-demokratika acquis demokratika teto amin'ny firenena ka tokony tandrovana ohatra ny anak'Andriamaso. Zay zavatra zay nefa tsy vitany samy rery tsy vitany akolafy ray ihany fa rehefa misy ny fahavononana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany dia mora zao. Ny asan'ny CFM zany dia manamora na ataontsika manao hoe passerelle amin'izay zavatra zay tsy mora satria fatatsika fa mpanao politika amintsika eto dia samy manana ny raha tsy teny mba mindrana kely ny tenin'ny tanora hoe manana ny mokondohany sy manana ny fahaizany sy ny sisa ary tsy mora zavatra zay fa zany hoe rehefa misy ny finiavana ka hampanjakany zay apaisement zay lamina ara-piarahamonina zay dia misy izy io. Tsara moa ny manamarika fa fotoana sisa no andrasana dia hifarana ny fefitoam-piasany ny mpikambana io anivony ity voamira ity tanjona ny anefana ireo adidy izay mbola miandry rehetra mialohan'ny hafarany izany ho hiatrany ny nambarany. Fantokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny efitrano tamina EPP roa ao amin'ny commune Ampitatafika androany fiaraha-miasa teo amin'ny commune sy ny mpamatsy vola mady io no nahavitana ity asa ity Jessica Miray sy André Rakotomalala. Efitra roa efa azo ampiasaina izany hoe efa misy W no vita sy nitokanana androany teto amin'ny fokotany Ambohimangidy Ampitatafika. Efitra telo kosa ny tao amin'ny fokotany Ambodiafotsy izay samy efa vonona sy azo ampiasaina avokoa. Fampanantenana nataon'ny ben'ny tanàna nandritra ny fampelezan-keviny izy reto dia ny anatsara ny fampianarana. Naharitra 2 volana sy tapany nananganana fototra-afitrasa izay raha ho an'ity EPP eto Ambohimangidy ity manokana dia nahatratra 520 tapitrisa ariary ny teti-bola nananganana ny efitrano sy ny W ato anatiny. Mpianatra manodidina ny 990 no isitraka azy. Ny efitrano natao moa zany anaky 5
roa eto amin'ny EPP Anambomangidy telo eny amin'ny EPP Anambody Fotsy. Ny fandraisana anjara ny maro anisa ny volan'ny mpamatsy vola dia nandray anjara ny commune Pitatafika dia nampandraisana anjara ihany koa ny ray aman-dren'ny mpianatra mba ho saro-piaro amin'ilay foto-drafitrasa. Zay zany no nandray anjara tao anatin'ny fananganana reto efitrano anankidimy reto. Akoatra ny sekoly efa manomboka ihany koa ny tetikasa hafa ataon'ny commune Pitatafika toy ny lalankely, ny jiro mandeha amin'ny masoandro, fanomezana sy fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina avokoa. Fa atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa ny tondrany namana mpanao gazety Anjavandria Mahefa sy Mateo Prince aminao ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Mampametra-panontaniana maro ny tranga roa niseho tamin'iny herinandro lasa teo iny andro vitsiny alohan'ny sokafany sistany amin'ireo nosy manodidina ny Madagasikara. Volamena milanja 2.5 kilao indray mantsy no nivoaka atao amin'ny sistany nosy Belleville ny 12 Oktobra lasa teo izay trahatehaka atao amin'ny nosy Seychelles. Teo ihany koa ny fivoahan'ny Prime Ministre teo aloha Anzao Ravelonarivo izay nosazihan'ny fitsarana higadra ranomaizina kanefa nitsoaka ny ivelany. Ny azo ambara dia kabraraka tanteraka ny sistany ny Madagasikara. Aiza ho aiza ny mpitandro filaminana sy ny tompon'andraikitra misahana izany. Sa ho dina tsy asiana toy ny intsony hataka ilay volamena telo amin'ny 7.5 kilao. Tena ataon'ny olona tantera fadrakotra ny fananany malagasy mahakoatra n'ireo arabola resahana teo ireo ny fanondranana ireo aretsarobidy eto Madagasikara zay fanontany saina ihany koa tetsempiandohany zay afahantsika zany mijery amin'izao fotoana izay tena hoentina ho aiza marina nyity fireneny ity satria raha ny hita amin'izao fotoana izao zany dia tsy misy zavatra ho atena itsika intsony amin'reto mpitatana ankehitriny reto fa mila manova angamitsika ny mety satria raha izao zavatra misy zao dia tsisy malagasy zay atao hoe tsy tompon'andraikitra zany atao amin'ity fireneny ity ho tafita mihitsy fa lasa ilay tompon'andraikitra atao amin'ny tany sy ny firenena no lasa manan-karena meopampana ary ny akamaroan'ny malagasy manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 50 isanjato dia miaina ao anatin'ny kizy fara izany foana ve no iainantsika eto ary zay mahatonga anay ety anivon'ny fanoherana tompoko mijoro amin'izao fotoana izao. Ankoatra io nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ilay tolo-dalàna momba ny fanalan-jaza izay efa tafapetraka eny anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao ihany koa ny solomaha-mahoaka Jerry Randriambolaina. Fa anko manokana tsy ilaina loatra raha iza ny hoe amoahana tolo-dalàna manokana anaovana lalàna manokana ny resaka hoe avortement ity zany tiano tenenina eto zany hoe zavatra hafa ane zao ny tena marary amin'ny vahoaka reo olona zavatra hafa ny tena marary amin'ny vahoaka fa tsy resaka zavatra oatra n'ity zavatra ity tonga ao sanatriavana tonga an'le fitenenan'ny tanora ankehitriny any amin'ny tsy manahitaina no mivoto namana faniry zavatra manahirana amin'izao fotoana zao hafa ny zavatra lalàna olaniana amin'ny antenimieran'ny pireneny io zavatra tsy eritreretinao mihitsy fa raha ho anahy manokana aloha tsy sanatridresaka hoe fakahala namana fa aloatra la nary ranapahavisany mba zavatra marary amin'ny vahoaka amin'izao fotoana zao no jerentsika manokana hoe ahoana no lalàna olanitsika amin'ny antenimieram-pirenena io zavatra mampametra-panontaniana any amin'izao namanarina dia ny hoe inona marina zany ny tena mety ao ambadika io lalàna indrindra matsy satria zavatra tsy eritreretinao mihitsy ny hoe amin'ny fotoana vanim-potoana ohatran'izao ve no andanianao lalàna zay tsy eritreretina mihitsy hoe ampandroso firenena ve zany satria zavatra misy amin'izao fotoana zao namanarina dia ny famonon'olona etsiroa tena atao hoe fa iainantsika vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao raha misy fatin'olona zany efa tsy mataitra ny olona tsony misy fatin'olona le tsy mataitra misy olona voaolana le efa tsy mataitra ny olona tsony satria inona ny antony efa be loatra le zavatra iny efa iainan'ny olona isan'andro dia ohatra hoe tsisy valerantsony zany miaina zany eto amintsika zany ka raha amin'izao fotoana zao anao mbola andany lalàna momba ny hoe famonon'olona amin'ny lafiny fanalan-jaza sanatriavina dia omena vahana eto amin'ity firenena ity ve zany ny resaka famonon'olona sanatriavina. Isan'ny voaresaka nandritra ny fandarana ihany koa ny mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny nambarandreo solombava-mahoaka ny vahiny tao anatin'ny fandarana fa tsisy antenaina intsony raha ity fitondrana ankehitriny ity.
fa tena ilaina hoy faly ramakavelo ny fanokafana ny sistany eto Madagasikara na dia fatara loatra zany fanapahan-kevitry ny mpitondra nanao izany. Nisy fiantraikany betsaka tamin'ny toe-karen'ny Madagasikara matsy ny fidiny sistany nandritra izay fotoana naharitra izay. Maro tamin'ireo mpandraraha amin'ny resaka fizahantany no nisedra olana nandritra ny fidiny sistany tao anatin'izay fotoana izay. Fanazavana azo atao aloha dia ngamba raha malala fa simba ny ekonomia antsika tao anatin'izay herintaona izay. Hita zava-misy mihitsy hoe betsaka ny entreprise sahirana, misy mihitsy ary voatery nikatona, betsaka ny olona very asa. Hitantsika io zao Hermady dia anisan'ny société tena sahirana mihitsy. Ny antony mahasahirana ny Hermady eo moa ny efa zavatra nitranga teo aloha, fa anisan'ny tena ny antony nahatonga andreny dia tsika nikatona, le nakatona amin'ny frontière. Donc le manakatona amin'ny frontière misy conséquences ngeza be mihitsy amin'ny économie le izy, ary izay indrindra mahatsara hoe tena mila sokafana le izy satria raha vao tsy mitandrina tsika fotrany hoe entin'ny fahatahorana fotsiny vao maika alozana zavatra mitranga. Amiko aloha ny fandresena dia mandresy ny fahantrana satria io ny tena olana goavana eto Madagasikara. Ka raha hoe mandresy ny fahantrana ny tadiavina dia tsy tokony mihitsy nakatona amin'ny frontière. Tsaka ange ny firenena tsy nanakatony. Ny tsika ohatrany hoe frantsay foana ny jerevantsika hoe vao manao izao ny frantsay dia iny koa ny ataony gasy. Fa betsaka ny firenena tsy nanakatona amin'ny frontière. Dia reny firenena raha raisitsika zao hoe firenena tena farak'izay akaikitsika indrindra tamin'ny 2020 Tanzania nahazo 350 000 touristes. Dia ny fanadadiana iny akoary tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona tanteraka ny fotoanan'ny famparahalaam-baovao tamin'ity anao ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza tonoana tahaka ny mahazatra fa ny fandarana global news avy hatrany no arahinao aorian'izao fotoana ny famparahalaam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny fandarana dinika ary ny oroana tsara iray amseho atotry ny MBS anao amin'ity arina ity kosa dia mitondra ny lohateny Major Pain. Ny sampana famparahalaam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.